Nitondra fanazavana mikasika ny fisokafana ho an-daholobe ny fitanteran'Anjariby na teleferika ny sekretera-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoisoa tsy miova hoy izy fa mijanona ho 3,000 ariary ny saram-pitaterana manan-kely amin'ny fiandohan'ny zotro Itapakily io raha miditra eny Ivandry mandra-pahatonga eny Anosy na eny Anosy makeny Ivandry dia Itapakily iray ihany raha mipitso-domano no ataony fitokanana ity fitaovam-pitaterana vaovao ity ny sabotsy kosa no hisokatra ho an-daholobe ny eny Anosy sy ny Lasity amin'izao fiandohana izao dia ny tambazotra Anosy Sorano Antanimena Fraiza Ankorondrano Lasity Ivandro no hanazarana mpandeha ho an'ny zotra Lasity Ambatobe kosa dia midirina miandalana izany. Notokanana androany ilay trano fampirantiana lehibe Enara Galeria etsy Amodifasina efa bolana monja ny nanamboarana an'ity vosodravitra azy ity araka ny fanamariana izay nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany. Ny Bazar de la Sadec etsika fampirantiana ireo vokatry ny orinasa eto Madagasikara sy avy amin'ny firenena mpikambana no nisantatra izany. Hita iny avokoa na ny asa tanana, ny sakafo voahodina na ireo tolotra samihafa ao amin'ny banky, fifandraisan-davitra, angovo ary fiantohana. Isan'ny manana trano eveny ny 24/24.mg sy ireo orinasa ato amin'ny vondrona Inviso Group aritra hatramin'ny alady izao ity etsika ity. Ny fampitona teny amin'ny anjerimanontolo ireo manam-pahaizana, mpianatra, mpikaroka nandritra ny famelabelarana azon'ny be sy maro hatrehana. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny fihaonam-be ny Sadec eto Madagasikara. Lohahevitra maro no noresahana nandritra io etsika io izay natao tao amin'ny Grand Amphi ny fakulté ny Exa izany. Nandritra ireo famelabelaran-kevitra no nitondrana ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa regionaly eo amin'ny firenena mpikambana eo anivo ny Sadec. Voaresaka nandritra izany ohatra ireo fiaraha-miasa heverina ho lakile ny fanatsarana ny vokatra sy ny fiantohana ny faretan'ny famokarana. Tao ihany koa ireo fikarohana maro samihafa mikasika ny sehatry ny fambolena. Omaly Alarobia no niditra an-tsehatra ny ankoeta amin'ny fiadina ny amboaran'ny Afrika ho an-taranja basketball. Resiny Nigeria tamin'ny isa 7-10 no 7-7 ny ekipam-pirenena malagasy. Raha niady dia niady ny 10 minitra roa voalohany dia nanatombo kosa ny D Tigers ny 10 minitra roa farany. Taorian'ny fahareseny iny dia eo amin'ny laharana fahatelo eo amin'ny vondrona be no misy a Madagasikara. I Cameroun izay nandresany Tunisie tamin'ny isa 4-20 no 5-20 no mitana ny laharana voalohany. I Nigeria no laharana faharoa mitana ny laharana fahaefatra kosa i Tunisie. I Cameroun moa no hifanandrina Madagasikara raha mpitso-soma. Taoriany nandresen'ny Madagasikara tamin'ny sarono ohatra ny Centrafrika Omaly Alarobia nandritra ny andro fahatelo ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika. Shanna dia tafaverina tanteraka anaty fifaninanana hiatrehany ny ampahifadalana ny Barea. Manana isa efatra ny Malagasy ary eo amin'ny laharana fahatelo. I Mauritanie no mpifanandrina amin'ny Madagasikara iady Itapakily io raha efa azo ny Tanzania kosa ny Itapakila voalohany. Ny fihaonana eo amin'ny Burkina Faso ny sabotsy izao no izany no hamaritra no avy ny ekipam-pirenena Malagasy raha mahazo fandreseny Madagasikara dia tafita avy hatrany amin'ny ampahifadalana.